Nitsikatra aloha anatin'izay firosona amin'ny fifidianana ben'ny tanàna izay dia tsy mbola marisika loatra ireo kandida mametraka ny andota taratasy filatsaka hofidiana ao an'izay fifidianana ben'ny tanàna izay misedra olana ihany koa nefa ankehitriny ny antoko tima ao anatin'ny commune anankitelo amin'ny distrika Navaradranao tsy misy tokoa ny marimaritra iraisana amin'ireo kandida ao ben'ny tanàna hitondra ny anaran'ny antoko ao amin'ny fifidianana communal ho avy zao. Ny akapeo maneho ny tsy fankasitrahan'ny kandida ben'ny tanàna ao Ankadikely Ilafy amin'ny anaran'ny TIM ireo mpikambana fototra Foko TIM sy Com TIM ao atoerana. Ambaran'izy ireo fa kandida sadasada tsy hitany tolona tamin'ny famerenana ny dada an-tanindrazana no toanany solombavam-bahoaka TIM anankiroa fito tao Avaradrano. No tsinotsiniavina arak'izany ireo kandida lanin'ny fototra nandritry ny fifidianana Savaranonando. Ireo no votoatin'ny fanambarana novakin'ny Foko TIM sy Com TIM Ankadikely omaly nandritry ny famorinam-panao gazety. Nambaran'izy ireo ihany koa arak'izany fa tsy tokony andraikitra amin'ny vokatra ho azon'ny TIM izy ireo amin'ny fifidianana ben'ny tanàna izay raha mbola olona tsy fantampatsatra ohatran'izany no isolotena ny TIM. Fifidianana ben'ny tanàna ta Ankadikely zany indrindra mpiasika ny Tiako Madagasikara dia hita fa kirotana izy zao ary nefa tanjona dia hoe ny Tiako Madagasikara no hitondra fandresena eto amin'ny commune Ankadikely nefa raha izao toe-javatra izao dia hovaky ny TIM ary dia manaza misy ny TIM eny manao indépendant dia hofaty ny antoko hafa dia izy ny andresy ary dia TIM zany nitsangamenatra eto amin'ny commune Ankadikely. Manao antsoava amin'ny Front National ny TIM sy dada ireo nanao fanambarana mba maniolana azy nilaza fa raha tsy misy ny vahaolana dia hanolotra olona ihany koa izy ireo. Voalaza nandritry ity fionana ity ihany koa fa hiaran'ny olana toy izao ihany koa ny commune Ambohimangarova sy ny commune vaovao Ambohitrabiby izay nahatonga solotena tamin'ny fionana tamin'ny mpanao gazety ity. Rehefa natsoina an-tarby koa ny député Gery Andriambolaina dia nanazava fa tsy izy ireo no nisafidy ireo olona tsy eken'ny fototra ireo fa ny any ambony.